Miarahaba tongolasy tombokavavy tonga soa eto amin'ny fandaharana alalino vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao Nicole TV FM ho amin'ny androany dia mandrindra ny ankizy sy ny fahasalaman'ny maso no entina aminao ato anatin'ny fandaharana ny ankizy ankehitriny izay tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe génération des écrans rehefa fotoanan'ny fialan-tsasatra tahaka izao indrindra dia matetika fandaninandro nireo ankizy mijana ao an-trano izay fampiasana écran izay maro anefa ny voka-dratsy aterak'izay ho amin'ny androany hitondra fanazavana eo amin'ny fiantraikan'izay ara-pahasalamana ny mpitsabo fa ihany koa dia amelabelatra ny fifandraisana izany amin'ny lafiny fampianarana ny mpanabe fa indrindra dia isy ireo ray aman-dreny hitondra karazana fijoroana vavolombelona amin'ny fitaizana ny ankizy ao anatin'izay fampiasana écran izay manasana ho ary anatraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Manoloana ny fivoarany teknôlôjia sy ny tontolon'ny nomerika miova manaraka izany fandrosoana izany ihany koa ny vanim-potoana ankehitriny efa lasa ao anatin'ilay antsoina hoe génération des écrans ny ankizy amin'izao fotoana izao tsy maharitra ny dongodongo ny ankizy ny ray aman-dreny ka manome finday na vaovolo taona na latsaka azy ilay zaza misy mihitsy aza ireo ray aman-dreny no efa zatra manome finday ny ankizy mba havariana sy ampitoniana azy ireo rehefa sahirana iny tsy mametra akory ny fotoana tokony hijanona ny ankizy amin'izany matetika ireo ankizy eo anelanelany iray hatramin'ny 5 taona eo efa mahay mikitika sy mampiasa izany mihoatra lavitra noho ny olon-dehibe azy izy ireo. Raha ny fanazavany mpitsabo maso manam-pahaizana manokana amin'ny ankizy na ny ophtalmologue spécialisé en pédiatrie miatomboka voateraka hatramin'ny 1 taona ny fivelarany maso isany mety anapaka izany fitohizana izany ny fijerena écran tsy voalanja eo amin'ny fotoana io zava-dehibe ihany koa ny fizahana matetika ny ankizy raha ny fanazavany 570 ny fahitan'ny ankizy dia miforona ao alinan'ny voateraka hatramin'ny 2 taona ary 520 ny fahitany ento mandra-pahafaty eo anelanelany roka hatramin'ny 5 taona ao anatin'izay taona izay ny zavatra tokony ho fantatritsika zany dia saropady ilay fivelaran'ny ankizy raha ataoko amin'ny teny vazaha dia hoe fragile mora tapaka mora simba ilay izy dia raha ohatra ka ao anatin'io fotoana io diso mampiasa écran loatra ilay ankizy dia mety ho tapaka ny fiantraikany voalohany misy hormone izay fanetahana amin'ny torimaso lasa bloqué ilay izy fomba fiteny vao bloqué ilay izy dia lasa tsy matory ara-dalàna ilay ankizy fa lasa mikorotana ny torimasony. Araka izany efa marary maso sy saika manao solomasady ny ankizy manomboka eo amin'ny 2 taonany amin'izao fotoana izao. Mianadany zanak'i Dina sy Sarah, Tiffany 4 taona, Mathio 5 taona, samy efa manao solomaso avokoa izy mianada ireto. Raha ny fanazavany ireto ray aman-dreniny tsy manaranaka azy ireo ny areti-maso ny fijeren'ireo ankizy écran ela loatra no nahatonga izany. Raha i Mathio manokana teo amin'ny 4 taonany izy no nanomboka ny solomaso narary andoha matetika ary tsy nahita tsara tany am-pianarana noho ny atomboany ka nahatonga saina ireto ray aman-dreny raha ny fanazavany. Fa tamin'ny tsy nampozinay mihitsy hoe ke marary maso be mihitsy reto zaza reto fa izay maso taloha le mpanao an'izay hoe tiana mangina izy na tiana endra izy dia omena écran kely aloha na hoe mahafatifaty fa hain'le zaza le izy narary andoha tsy ampy torimaso te andoha foana teo zany zay vao tonga saina hoe tena ratsy be mihitsy ty écran ty dia zay dia nisy impact be tany am-pianarana satria lasa ratsy ny notiny tsy mahay manoratra izy mivadika mihitsy io soratra io dia zany nefa l'écran daholo ny cause an'le izy dia nefa iny le maso mihitsy ny to dia taraiky amin'le izy satria le écran tsy haiko na maro nefa fa le zaza zany tsy mikipy mihitsy fa to dia mijery eo dia iny manimba anazy. Nisy fiantraikany teo amin'ny fiantsikizy mianadahy ihany koa ny fampiasana écran ela loatra lasa maherisetra tsy mahatombo toerana gazitina ary tsy conscient amin'ny zavatra atao matetika ireo fiantsika ireo izay vokatry ny tsy fampiana torimaso noho ilay filalaovana finday ela loatra. Nenay zao tia manisy matory eo amin'ny jery écran be dia tany hoe kizitina
dia lasa tsy ampy créativité ohatrany hoe concentré be eo izy ka tsy hitany hoe efa mandeha ny ora tsy mihaino ohatran'izany dia lasa dépendant koa ohatrany hoe efa zatra omena tablette dia te hijery tablette vao maraina dia te hijery télé dia iny mihitsy ilay tena mila évitena satria sady mampifitina ny cerveau-any izy ohatrany ny kamo Mathio satria Mathio mbola efa 5 taona tsy haiko mbola sa efa 5 taona dia hitanay hoe lasa miverina ampipiaka loatra izy rehefa ohatra ka mijery télé dia lasa ohatrany hoe tsy conscient zany izy tsy tompony tenany. Raha ny fanazavany psikology indray mamokatra hormone atao hoe dopamine ny atidohan'ny ankizy rehefa mijery écran. Io hormone io no atao hoe hormone du plaisir, izany hoe mahazo fafinaretana sy falifaly izy mandritra fotoana io. Rehefa alana amin'ny tampoka ny écran afaka tampoka ihany koa io fafinaretana sy fahatsapana falifaly ao amin'io ka lasa mampikorotana ny toe-pony. Ny ankizy anefa indrindra ireo latsaky ny 1 taona tsy mbola mahay mifehy ny frustration na ny fahaizana miova activité roa samihafa. Ka hoana ny alalantsika ny ankizy ny zaza vao tsy mandeha le télé dia le fifantohany ary ao an-trano mora kizitiny izy fa rehefa pianao koa nefa iny asainao manao zavatra hafa izy dia lasa mitroatra manana vonoina sady nefa mbola ankizy mbola ankizy ka raha zay mbola ankizy zany izy télé fotsiny ary iny fa tsy mbola zavatra hafa fa eo mila zarina tsikelikely miankina amin'ilay fanabeazana zany. Raha ny statistika navoaka ny UNICEF indray ny taona 2024 320 isanjaton'ny ankizy latsaky ny 5 taona no mandany tsy latsaky ny 2 ora amin'ny écran isanandro. Raha ny fanazavany ophtalmologiste hatrany misy vokany ratsy eo amin'ny fahasalaman'ny maso ny ultraviolet sy ny jiro miloko manga sy fotsy mivoaka amin'ireny fitaovana ireny. Ohatra amin'izany ny fikorotana ny hormone mamokatra ny atao hoe mélatonine manampy amin'ny torimaso. Avy zanany maso aloha voalohany akoatr'izay mety misy koa ny atao hoe hypermétropie na fohy maso izay lasa voatery miasa mafy loatra ilay maso mba ahafahany mijery akaiky dia rehefa miasa mafy loatra iny maso iny dia io le resahako amin'ireo hoe tapaka le fivelaran'ilay maso fa lasa menjola ho azy ilay izy avy eo mety mahita anankiroa na vision double zany ilay ankizy misy ny fitsaboana n'ilay izy avy eo hoe manao solomaso tapenana ny maso anankiray satria rehefa menjola ohatra ny maso anankiray dia lasa mikamo ny maso iny hiasa dia tapenana le maso mahita mba hahafahan'le maso anankiray miverina me mahita ary miverina milony ny fahitany. Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fampianarana ihany koa ny fampiasan'ny ankizy écran ela loatra hoy ireo mpanabe. Efa hita eo amin'ny langage zany raha ho an'ny ankizy vao mianatra raha ny fanazavany. Miantraika mivantana any amin'ny noty kosa indray ho an'ireo latsaky ny 17 taona. Raha aty amin'ny zaza préscolaire ny resahana entre ataontsika hoe 3 ans à 6 ans dia any amin'ny ankapobeny tena variana amin'ny écran. Amin'ny ankapobeny zany dia lasa ny fitenenana mihitsy zany no mikatso vokatra le mason'ilay zaza sy ny sain'ilay zaza ataontsika hoe capté tanteraka anatin'ilay écran raha tokony ho 3 taona ny zaza mahay miteny dia hatrany amin'ny 1 taonany ary dia sahirana zany anatin'ny resaka fitenenana. Vao mivadika ndeha tsika hoe menao telefona le zaza mitombo zany le salataonan'le zaza resahantsika dia tsy voafehan'ny ray aman-dreny mihitsy zany ny telefona ny aposiny na anatin'ny chambrany any fa dia mamparainy andro dia eo le zaza jerentsika mitohana résultat examen officiel fa dia mitina ny taham-pahafahana vokatra ny fampiasana n'le écran amin'ny tsy tokony ho izy. Raha ny fanazavany mpitsabo maso hatrany miseho ihany koa ny antsoina hoe syndrome visuel numérique miaina ny fitopazany maso amin'ny alavirana samihafa izay manasarotra ny fijerena lavitra. Rehefa diso mampiasa écran loatra ianao dia somary reraka ilay ozatra ao anaty maso ao ozatra ny famakiteny sy fanondratana dia lasa sahirana ilay ankizy avy eo amin'ny fanondratana sy famakitena ny ampianarana. Faharoa manarakarak'izay lasa tsy zatra mijery alavitra intsony ilay maso dia lasa misy an'le fahatongavan'le atao hoe myopie zany hoe maso mingeza zany dia lasa mijery akaiky izy mahita fa le mijery alavitra izy ne sahirana
dia lasa manao solomaso ilay ankizy avy eo. raha nitsikaritr'ireo mpampianatra ihany koa ankoatra ny olana amin'ny fanoratana tsy ampifahavitriana ireo ankizy zatra écran rehefa any am-pianarana. Ny ankizy mijery écran zany matetika dia tsy tena hoe mavitribitrika raha mihoatra amin'ny ankizy hoe tsy dia zatra écran, izany hoe raha hanao activité physique izy zany dia hita hoe somary milatsaka kely ny énergiany. Dia le izy indray nefa raha ohatra mampiasa saina be, tena hoe mampiasa saina zany dia andray izy nefa mety mahiratra kokoa ny amin'ilay zavatra atao. Ny sinina voalohany izao dia ny soratra na mivilana na misy diso na ratsy, izay zao ny tena hoe matetika fahita. Ny zavatra hitanay dia misy ny ankizy tia atory rehefa tonga ao am-pianarana. Lasa mihena zany ilay fifatohan'ilay zaza, lasa mampiena ny fitadidiana ny écran be loatra. Sanatria ary tena milasa mivadika autiste mihitsy ilay zaza raha vao be loatra ny écran. Dia misy fiantraikany any aminao rehefa tonga ny fizarana bulletin. Ary io no tena lasa tsika ray aman-dreny ary no edivan'ny ankizy hoe za tsy maintsy omena telefona, za omena tsy maintsy mijery télé, dia lasa ambokambony sisa ilay fianarana lesona ilay fotoana fa lasa an'ilay écran be loatra. Tsy tokony avela hijery sy ampiasa écran alohan'ny fahatelotaona ny ankizy. Alohan'io taona io izy no manomboka mifanerasera amin'ny manodidina azy, eo ihany koa izy no mianatra mampiasa ireo 5 sens. Noho izany tsy tomomba ny fifaneraserana io raha variana mijery écran loatra sy mihaino izay mitranga ao ilay zaza. Fa anatin'izay ihany koa ilay fifandraisana aman'olona. Raha zaza zany ka hoe mbola kely izy dia vazatra milalao telefona, ahoana zany ny ahafahany mifandray amin'ny tena olona? Satria izay no tena izy ny olombelona no mifandray. Fa raha sanatria ve zany ka ao tokantrano dia ny ankizy any ambadika ny efitranony, ny ray aman-dreny ambadika dia miteny amin'ny dadasiny izy, dadasiny mba namboary lasopy zany hoe ho endriky fifandraisana raha sanatria ka ho ray aman-dreny sy zanaka tena samy milalao telefona. Fa io moa zany ny atao mahatarika. Efa tsy asarana amin'ny fiainan'ny ankizy amin'izao fotoana izao ny écran, ny finday na ny fahitalavitra. Azo raisina ho tombony ho an'ireo ankizy zany raha voalanjalanja tsara. Tompon'andraikitra voalohany amin'izany ny ray aman-dreny amin'ny fametrahana fitsipika ifehezana ireo ankizy. Ny avantage indray nefa ny ohatra hoe tifanisy matoa fa ohatry ny mahay anglais be, mahay teny russe, misy dessin animé ohatra hoe teny russe dia mahay zareo, dia iny zany ohatry ny évolution intellectuelle izy tsara be. Fa araka ilay teny adina hoe limité ny adina ny tena papa sévère, dia ny fanaovana anazy hoe tenena mihitsy hoe ohatry ny 30 minutes ihany mijery télé, dia efa préparé zany izy mentalement hoe 30 minutes zany ny eto dia manontany izy indray efa vita ve le 30 minutes, dia amin'izay tsy kizitiny izy dia manao activité amin'izay zay fa izany fenoana activité foana. Dia ao anatin'ilay izy zany maharay aman-drenanay dia mametraka ny fipetra foana hoe limité na ny temps d'écran, satria tsy raha velo eo dia tena valiny eo zareo tena hoe limité ny ao anatin'ny indraindray adiny roa ao anatin'ny journée, fa tsy tonga dia lavariny be fa dispatchena zay adiny roa adiny ray zay. Mamivelatra ny saina sy ny fahaiza-manao ny ankizy ny écran raha tsy mivoana sy voafetra ny fotoana ampiasana azy, indrindra ny fampianarana ankehitriny izay efa manenjika ny fivoarany nomerika. Le écran nefa amin'ny ankapobeny raha andetsika hoe raha voaja ny fampiasan'ilay zazanazy zany hoe misy fetra dia mety hitondra vokatsoa azy. Raha ny tokony ho izy zany ny teknôlôjia dia mitondra soa ho an'ny fianarana. Raha eto amin'ny sekoly manokana zao dia mivadika resaka numerika zany miasa be, satria andeha ataontsika hoe manao projection na film ianao dia ilaina ny écran, manao resaka test ianao zany na resaka tutoriel reny resaka limité zany le fotoana ampiasainao anazy.
manoloana ireo olana maro lafy ateraky ny fampiasany ankizy tsy voafetra ny écran tonga saina ny ray aman-dreny Tiffany sy Mathieu ka tapa-kevitra ny hanala tsikelikely azy ireo amin'izany vahaolana ny rosoan'izy ireo ny fitadiavana aktivité hafa andaniny ireo zanany andro indrindra rehefa fialan-tsasatra tahaka izao. Nampatonga anay tena tonga saina hoe tena potiky ty écran ty reto zaza reto a. Zareo mantsy tsy nanao solomaso mihitsy taloha dia nakany amin'ny dokotera maso zay dia teo amin'izay tena tonga dia catastrophique be le résultat zay nampatonga anay namorona activité be dabe moa izao a. Ndao tena limité ferana zany ty resaka écran ty. Tanjonay zany zao hoe tsy hanao solomaso intsony izy dia ho sitranina aingana dia tsy hoe mbola ampijerevana écran izy anasitranana anazy. Ny olana mantsy a parent ray aman-dreny a tsy dia tena rotoroton fiainana fa misarotra dia izay mihitsy mampatonga le hoe mena téléphone kely ohatr'izany na hatrany am-piangonana azy hitako hoe indraindray mena téléphone le ankizy dia reny zany nefa afaka soloina zavatra hafa foana araka le teneny dina teo manao activité en famille indrindrindrindry tena hoe miaraka aminazy mihitsy ianao dia miara-miosina. Tsika taloha génération taloha tena hoe milalao dia iny milalao iny hafa mihitsy zany ny débrouillard kokoa ohatra ny tsy miandry tolorana dia izay mihitsy ny tanjonay hoe averina manao tsokonina zareo na tsy manao tsokonina intsony ary ny ankizy amin'izao dia manao tsokonina mianatra kadro manao coloriage. C'est pour se déplacer et ça deux roues hein, et un guidon. Ça commence par quoi? Ça commence par un T. Trottinette. Yes! Ohatra zao Mathieu a lasa afaka hoe manao construction izy ohatra dia mahafinaritra be tsy voatery hoe maloto koa izy manao an'ilay izy fa madio dia manana imagination zany izy ao anatin'ny lohany eo dia avoaka nety ilay izy dia tena mahafinaritra rehefa tsy mety ilay izy a dia hainao mamorona zavatra hafa. Inona zany natao loloha zao? Petit robot. Petit robot. Tu peux aider ton frère, Souk? Non. Tu as mis du dans le truc, s'il te plaît. Apeni Souk est là, t'es attends, Souk est le volant. Je sais, mais moi je sais pas encore combiner le carré. Allez, fais ça. Les antennes. T'as son unité. Ok. Tivani, oh, bah, appuie Loulou, fait. Oui. Sai. T'es bien indiqué, là. T'es fin qu'analyse, hein. T'es, tu es en andrei. Allez, fais sonner. ho an'ny dina sy sara ankoatra ireo kilalao miteraka créativité ho an'ny ankizy ampanaovin'izy ireo karazan-dalao fahiny ihany koa ireto zanany toy ny tsokonina mandrisika ireo ankizy sahady andray indraikitra sy andray anjara amin'ny raharaha ho an-tokantrano. Atao amin'izay izy moitié. Moitié. Oh, tu as vu, tu m'as dit c'est un boulot. Il faut que je te le lise. Vas-y, vous deux. Mettez, t'as pas bien. Attends, mais kek, Loulou, pas dans les flics, t'aimes ça, ton kek, les flics, ça y est. Ah, tu l'as dit, tu vas faire la photo. Attends, mais quelqu'un les flics, t'aimes ça, il faut pas que ça déborde, hein. Efa tsy fahita amin'ireo taranaka malagasy ankehitriny intsony ary betsaka ireo ankizy no tsy mahalala akory ny fisian'ireo karazana kilalao fahiny tokony hiverenana izy ireny hanabeazana ny vatany ny saina ary ny fanahy ho ny mpanabe fa indrindra hanenana ny fotoana hijanonan'ireo ankizy amin'ny écran. Isika ray aman-dreny mihitsiny no mandamina ny tontolo andro ny zanakitsika mba hiena ny écran ho jeren'ny ankizy ohatra mamorona kilalao. Amin'izao efa hitantsika hoe misy ny internet dia maro ireo kilalao avoaka any anatin'ireny ohatra ny hoe
mamorona sarina tavoangy ohatra dia efa angontsika dia misy loko maro isan-karazany reny a dia reny a angonina dia efa ampilalaovana zanakitsika ka hoe mamorona kilalao dia reny koa le fanorona averina daholo reny asiana sabaky eo atokotany asiana omena jimbaza izy lalaoviny ohatr'izany zany arakaraka ny taona manao tomobile kapoka averina zany a le kilalao taloha mba anenana ny écran lalaovin'ny ankizy fialam-bola azo ampanaovana sy raha manao amin'ny ankizy reny rehefa fialan'ny sasatra tahaka izao raha mijanona ao an-trano toa ny dina sy sarany iray aman-dreny ho an'ireo ray aman-dreny miasa kosa indray tsy afaka manara-maso ny ankizy ny fandefasana azy mamonjy atelier de vacances anovaolany analana ny zanany tsy ifantoka betsaka amin'ny écran mahazaza sy ankizy aza dia ao anatin'ny erdika ny ankizy ao anatin'ny énergie mila manao découverte izy indrindra ny zaza hoe latsaky ny enitaony nefa rehefa tsy omenareo zavatra izy zany dia lasa mivadika any amin'ny écran dia entanina zany ray aman-dreny tena hoe indrindra amin'izao vacances zao dia anisany anankiray zao ny atelier de vacances raha hoe tsy nanana fotoana zany le ray aman-dreny justement dia be dia be ny atelier de vacances misy hoe thématique izy nenay zao voyage à l'extérieur hoentina manofy amin'ny tety firenena ny ankizy dia ny activité sy ny sakafo hohanina rehetra dia zana hoe mampitovy any amin'ilay firenena dia ny activité rehetra koa nefa lanjalanjana ihany hoe sady misy science kely izany hoe mianatra ihany izany fa ludika ilay zavatra efa fianana ankehitriny tontolo nomerika ka tsy azo iodivirana intsony ny ray aman-dreny sy ireo mpanabe sisa no tokony hiezaka andanjalanja ny fampiasan'ny ankizy ny écran ohatra ny zavatra rehetra ihany misy tsara misy ratsy foana fa ny abus no manimba ny olombelona dia ao anatin'ilay zany izy mahazazazy mbola tsy mahafantatra hoe hatreto ny limitiko amin'ilay izy tsika olombe dehibe mantsy rehefa reraka ny maso ohatra dia mijanona automatika izy mbola absorbe ao anatin'ilay mijery an'ilay izy dia iny zany no ezahana matetika hoe limitena izy gérena nefa ao anatin'ny développement ny ilainy ilay mijery télé satria mianatra koa izy ao anatin'ilay misy cultiver fa nefa en contrepartie izy zany mba hivitena limitena ilay hoe effet néfaste an'ilay izy zay zany tena manentana ny ray aman-dreny za tsy miteny hoe ajanona satria raha ajanona dia tsy lasa tsy mitaizitsika fa izy koa mila hoe mandroso mila mijery ny fivoarana sy manaraka teknôlôjia fa hoe andao ferana ny écran dia soloina tena hoe activité soloina zavatra irana amin'ny fianakaviana zay afaka atao an-trano tsy voatery hoe mandany vola be tsy voatery hoe mamorona be fa tanjona hoe mila milalao le zaza ankoatra ny famerana ny fotoana tokony hosivalina ihany koa ireo fandarana jereny ankizy ao amin'ny télé ao na amin'ny internet misy hoe natokana ho an'ny zaza dia misy hoe tsy natokana ho an'ny zaza indrindra ny réseaux sociaux alao tsy zavatra rehetra ny ampijerevana ny ankizy satria amakizy azy dia averin'ilay izy dia iny tena ratsy be sy misy zany zavatra tena hoe ataoko hoe mamofady sy tsy tokony mbola jerena amin'ny taonany dia nefa mandeha amin'ny télé na amin'ny réseaux sociaux dia reny zany tena fahadiana araka izany raha ny torohevitra omeny mpitsabo tsy tokony hijery écran ny zaza latsaky ny roa taona tokony ho latsaky ny iray ora isan'andro kosa ho an'ireo ankizy 3 hatramin'ny 5 taona mila fehezina sy araha-maso ihany koa ny fotoana sy vodoatin'ny zavatra jereny ankizy mihoatra ny 1 taona ny fahitana ozy izitsika anisan'ny antoko no hoavin'ny ankizy tsy tokony hovary indrintsika amin'ny fanaovan'ny ankizy écran mba misy pause indraindray dia mandeha makany ampilalovina ny tokotany le ankizy misy natao moa hoe règle de 20 raha manao 20 minitra ianao dia mila mijery lavitra zavatra 20 isa mandritra ny 20 seconde eo à peu près mba irelaxena n'ilay maso anaty le ozatra ao anaty maso mba tsy ho reraka izay indrindra ny antony teneniko hoe mandritra ny vacances tokony ny tena tsara satria araka le niteneniko teo hoe misy fivelarana le fahitana dia raha ohatra ka zatra amina toerana maizana zatra manao écran lava le ankizy dia misy le atao hoe myopie na maso lava dia lasa tsy zatra mijery lavitra ntsony izy misy pause indray mandeha izy isaky ny adiny indray ohatra
Zava-dehibe ihany koa ny fanomezana ohatra tsara ny ankizy raha tiana anaraka toromarika momba ny fetrany écran ny ankizy ny ray aman-dreny no tokony aneo izany ho hitan'izy ireo. Ny ray aman-dreny no ohatra velona ka raha le ray aman-dreny manaika ho tena mpampianatra tsara ny zanany mampianatra ny tena ho izy dia afaka mandrosa izy. Manao zavatra mila jerenany koa raha ohatra izy ka aingana loatra ny fiasany ny fieritreretany amin'ny alalan'ny fijerena écran dia mitady fomba zany ny ray aman-dreny hoe sao dia misy lesona amin'ny alalana telefona na amin'ny alalana télé satria betsaka amin'ny magazine ny andafy na amin'ny telefona ihany koa zavatra en ligne ozy izy tsika afaka mampita fahalalana ka raha ny zaza nangaikaingana kokoa manampy an'le fampianarana mivantana atao amin'ny mpampianatra dia inoko sy antenaiko fa tsy dia tena olana fa raha zavatra tsy maso dia iny tsy maintsy mila mandray fanapa-kevitra ny ray aman-dreny tapahana avy hatrany. Fitaovana ny écran fa tsy tokony apetraka ho mpitaizany ankizy tsy tokony afindra ny ray aman-dreny araka izany andraikitra amin'ny fitaizana ny ankizy. Ny ray aman-dreny no ohatra voalohany amin'ny fifehezana sy fitiavana fa tsy ny teknôlôjia. Ry ray aman-dreny ho very tanteraka ny lanja ny fitiavana avy aminao raha ny finday no tonga sakaizany zanakao. Afaka manabe mampianatra ary manampy ny écran saingy arak'ireny fanadihadiana nentina taminao teo ireny dia manimba ny saina, ny vatana, ny toetra sy ny fitondrany tena ny ankizy raha ohatra ka tsy voafehy. Zava-dehibe ny fametrahana ora mazava amin'ny fampiasan'ny ankizy izany. Maro ireo karazana aktivité izay nentina taminao teo ireny afaka asolo an'izay fampiasan'ny ankizy écran izay. Arak'izany ry ray aman-dreny aza vela anana fifandraisana bebe kokoa amin'ny finday no ianao ny zanakao. Hatreo ihany koa ny fiarahana taminao tato anatin'ny fandaharana alalino amin'ny androany. Ankasitrahana feno ny fanarahanao izany hatramin'ny farany asadino. Azonao atao ny mamerina mijery ny fandaharana alalino ao amin'ny tranokala-ny tv.kolo.mg na ihany koa maneho ny hevitrao ao anatin'ny page Facebook ny Vavao Nicole TV. Mametraka ny velomary.